Nisy le raikety moa zany napetraka ny loholona sasasasany tery amin'ny HCC valo many hevitry ny HCC inona ny azon'ny filohan'ny Antemera ndolona ambara toko ya mazava moa zany namaliny azy tena ataoko hoe votoatony zany raha zany mandray azy a dia le hoe efa voatsara iny efa namoaka ny décision indromy ataona momba an'ireny ny HCC tamin'ny resaka constitutionnalité an'le ordonnance dia indrindrindra efa namoaka izy a tamin'le natambatra zany le lalàna dia namoaka izy hoe efa voatsaranay ya zay ny tena tadidiko tara ozy aho hoe azo raisina zany sady mitombona fa tara satria nisy andreny azakazaka na raha tosika reny moa tanerekelan'izay tadiditsika koa ny gazety za tsy mitsara ny fitsarana eto raha za manokana lehibe n'androm-panjakana tsy tsara fa androm-panjakana mpanao lalàna ty dia ozy aho hoe le article 120 ny antsika ny constitution ty zany tena ampiasaina hoe tsy azo ivalozana mihitsy ny décision zay nakoka ny HCC dia tazoniko zay raha za zany androany dia ozy aho hoe engy ane zany mba hijanona tanteraka ao anatin'izay ny didim-pitsarana manomboka zao fa voaingina loatra mahatsara tadiditsika tamin'ireny ratification reny namoaka ny HCC dia toa izy ihany nefa aveo no nanao ny zarazarany izy tao satria nisy ny tsy fanarahany ny exécutif an'ilay décision nataon'ny HCC dia novain'ny HCC nalefahan'le izy mba ho marimaritra raisiny tozy tsy tokony isy zany zany raha za mamaky an'le izy tsy tokony misy zany no izy dia ozy manatena zany ankehitriny fa miverina ao anatin'izay ny HCC fa tsy sanatria arakaraka ny rivotra mandeha sanatria avokoa fa miverina ao anatin'izay satria mijery an'le considérant numéro 8 dia ozy hoe zay zany mbola manamafy izy dia zay ny any famako an'iny averina mandeha le izy raha zay mijery azy za mamaky azy azo ny raisina mitombona fatara satria efa namoaka ny didiny HCC dia tsy azo ivalozana zay ny tondrako azy inona zany sao karazana hoe dingana manaraka ao ataon'ny Antemera ndolona sa hoe tafitra zay ny ozy mbola misy requête anankiroa any ary napetraka any mihitsy ny anton'lay ataoko hoe taky amin'ilay zavatra misy amin'ilay fanafoanana ny ireo degré nyraisin'ireo misy jurisprudence napetraka any zany hoe efa nisy décision nyraisin'ny HCC zany taloha zay nilazako an'izay za zany mamaky an'ny zavatra nataonay za tsy miditra amin'izay fanapahan-keviny fa ampifandraisiko zany zay hoe maly voalohan'ny oktobra ny milano afy ny HCC fa rehefa misy fanapahan-kevitra zay fandraisana tany aloha momba na lalàna fanampiarana lalàna lalàna ino dia tsy hiverina amin'izay ntsony ny HCC ka mino sy manantena zany fa amin'ny requête anankiroa any zay efa misy jurisprudence ary le izy ary ny lalàna mbola velona dia anaraka an'izay ny HCC inona ny toyny androany zay dia nahazo ataoko hoe ny valiny nanontany amin'ny HCC zany zay tao amin'ny greffier en chef satria naheno zay hoe nanina moa tsy nandeha le requête anankiroa dia mbola nalefa any amin'ny gouvernement any amin'ny primature ahafahan'izy ireo mamaly raha ohatra fanao zany tsisy mahadiso an'izany dia mangataka zay zany amin'izao fotoana zao hoe manao taratasy zany milaza hoe dia mba mangataka zay ny azahoanay ihany koa zany mampitory anay requérant mba azahoanay an'ireo mémoire en défense avy any amin'ny primature mba ahafahany mamaly satria zay zoan'ny tsirairay avy dia mba miandry an'izay zany zay ahafahanay mahita ny ao anatiny ary mamaly raha ohatra mbola hitretinay fa tokony mizatra ho valiana ao mamparécurrent ny sénateur sy ny président ny sénat ary mangataka ihany koa zany tamin'ny HCC hoe satria audience publique reny dia alao misy plaidoirie le izy mba hisin'izay transparence zay eto amin'ny fiainam-pirenena satria audience publique io misy fanakalozana mémoire en défense ohatra ny alina rehetrarehetra eny zany dia mba ho misy plaidoirie zany le izy ary audience publique nanaovana azy zay moa zany ny taratasy mantaninao ina ny tohiny dia zay zany ny tohiny ataonay satria zay efa niandriandry maly ohatra ny rehetrarehetra hoe nanao audience ny HCC nanina le izy tsy mivaly dia nanantona mihitsy zay fa tsy nienono
dia namafisina taminay hoe mbola nalefa any amin'ny gouvernement any amin'ny primature ny izy mba hanaovany zareo mémoire en défense. Tena tsaratsatra ke président indao le requête anankiroa mbola any am'zao. Le requête napetraky président Sénat momba le hoe convocation an'le électeurs io tsy mitombona mihoatra ny amin'ilay tsy fafenoana amin'le resantsika hoe tsy manara-dalàna. Ny faharoa mbola fameno amin'izay ihany zany mitaky an'iny fa misy antony hafa momba an'le hoe alefa amin'ny andro fahavaratra ny fifidianana misy fepetra takina ny afahana manao an'izany zay etretinay fa tsy nataon'ny CENI satria le article 52 zay ny principe fa le 53 leo ambaniny exception dia zay zany notakinay hoe maninona ny CENI nefa zay koa zao misy jurisprudence satria tamin'ny 2015 dia nangataka ny CENI tamin'izany nangataka mihitsy ny CENI zany tamin'izany hoe tsy maintsy alefa ty 28 décembre angamba raha tsy diso ny sénatorial tamin'izany dia nangataka ny CENI tamin'ny HCC hoe mangataka anareo azo atao ve ty dia tamin'izay ny HCC namaly mihitsy hoe fa tandremo tsara fa tsy maintsy ny HCC irery any no afaka manome alalana ny afahana manao fifidianana eny na dia misy ary ny article 53 zay milaza hoe rehefa tapitra ny mandat ny président na ny zay olona fidiana zany dia azo atao zay raha droit zany dia zay ny exception zay fa tsy maintsy angatana zay zany tena toko hoe votoatony misy mifamatotry ireo requête anankiroa ireo misy fanontelo moa any fa tsy anjarako miteny azy napetraky ny firaisamonim-pirenena iny andro zareo. Fantaniko fa raha misy le président filoan'andro mpanjakana nanao karazana révélation goavana mihitsy ianao tao anatina feta lavitra rahavavy anankiray raha mitondra pirofo mazava mihitsy tamin'izay soratanana nomena teny amin'ny paky hatramin'izao nefa ohatra mbola tsy suite mihitsy ny karazana révélation iny na nihitranao taoko hoe mety hoe pays vita moramora ve ny eto amintsika eto. Ny lazana indray ny za moa dia efa milaza tsy zarery manana an'iny document officiel mihitsy iny miverina taorinan'ny fitorin'ny olona zay voakasiky ireny zany tany amin'ny sehatra ambony dia ambony atoko hoe ny fitsarana ina reny lazantsika indreny zany ny international dia miverina nisy nahazo ny kopia zany avy any maro zany ny olona nahazo an'ireny eto inona dia ny avokan'ilay olona mitory ary zany dia manana an'ilay izy fantatry ny fanjakana zany io dia mamaly ny teninao hoe maninona ny fanjakana tsy manao fanay ty raha sanatria mpaneritsao tokony hosamborina mihitsy satria manakotana firenenany ny ampiseho anendrikendriky olona amin'izany zay zany le takena foana amin'ny avaramagatsika hoe tsy tokony isan'izany eto amin'ny firenentsika ireny zao le resaka doublon tsisy miteny mihitsy eny hoe izany mangalatra izany tsy mangalatra fa misy fisehoan-javatra izy misy olona miteny dia anjara ndraiky ny fanjakana manadiady amin'izay aveo ilay mandeha fanadiadiana amin'ny toy ireny tsy manameloka an'izany izy fa manala ny ayahan'ny olona eo amin'izany fa ifampanjakana ny fanatanterahana ny fanarahan-dalàna sy le aya mipetraka misy ihany koa ny fitoriana petraka ny olona amin'ireny vaovao mivoaka ireny ary voasoratra mihitsy hita soratra moa reny resaka fitantanana tsy mangarahara teny amin'ny CCO zay aloha ny hita dia miandro tsika misy fitoriana ireny dia miandro tsika za tsy afaka hitsara ny fitsarana tsy afaka hitsara fitsarana fa mba mitaky any kosa nefa hoe mba tokony andingakaingina zay efa mba mipetraka any ohatra nyrenyle angena be amin'ny zavatra hafa ireny ny faharoa amin'ny zavatra fitantanana fanjakana fifidarana ny resahana zany kosa tokony fanjakana mihitsy ary miezaka manadio ny sain'ny vahoaka tsy zay mpitory akory fa ny sain'ny vahoaka satria io ne zany le manam-pifanakaiky ny vahoaka sy ny mpitondra mba tsy hitombo andro aman'alina zay elanelana zay. Saratako